faly miaraba anareo mianata dia faly miaraba ampijery an'io. Voalohany teny dia mankasitraka anareo vahiny nanaiky nasain'ny fandarana tondresaka ho amin'ity androany ity famelohany tena irosotsika ao anatin'ny ady hevitra dia anaraka ny famitinana ireo nisongadina aloha isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Non, les Nations Unies n'affirment pas ça. La France, les îles éparses sont des îles françaises et ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la possibilité d'explorer, en tout cas, puisque pour l'instant on a ces îles éparses, elle a été accordée effectivement à des entreprises par le gouvernement français. Donc ça ne fait pas de... Nateo aza ny fanasany ny mpikarakara ny mpitondra natrika ny fivorininy tsy nahitana solotena mpanjakana nandritra ny ady hevitra momba ny amerenana no sikely manodidina na ny Îles Éparses. Midika ho famadiany ny mpitondra ny vahoaka malagasy izanjy hoy ny mpikarakara ny fionana. Tsy nahatonga solotena ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nandefa solotena kosa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, Zafy Albert ary Andry Rajoelina. Nambara ny Arimanana Raniry Arinosy nitondra teny ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka fa tokony apetraka amin'izay ny komity ivondrona ny pahay lalàna ahafahana mijery ny vahaolana amerenana amin'ny malagasy ny Îles Éparses. Fotoana angamba iresahana an'le comité de sage zay efa natsipika any zay resaka zay hoy izy. Tokony isy an'izay comité de sage zay eto amin'ny firenena ary tokony ijery an'izay resaka mikasika ny nosy kely eto amintsika zay. Reo nosy reo amin'izao fotoana zao dia any frantsay. Tsika dia tsy nietsika na kely aza. Sosikevitra natolotry Tabera Randremanatsoa solotenan'ny filoha teo aloha Zafy Albert ny ampanatsoana ireo minisitra voakasiky ny Îles Éparses eny amin'ny anteny mera-pirenena. Lazao amin'ny organisateur ao izy mba hoentina amin'ny Assemblée nationale aigana dia aigana zao zavatra zao. Tokony ho asiana Assemblée nationale aigana ny ministre Rambahiny, ny premier ministre, ny ministre de l'intérieur, ny ministre de défense, ny ministre de justice ary ny ministre ny secrétaire général de gendarmerie sy ny police. Ho atao interpellation ao. Lazao amin'ny Assemblée nationale izy amin'ny organisateur. Mbo asangana haingana araka ny tenen'ny namako teo ny juriste malagasy manampahaizana mba handinika haingana an'io tsy hisy fanakorontanana ny hetsika fitakiana ny fiverenan'ny Îles Éparses ho an'ny malagasy hoy ireo mpikarakara. Atolotra olana iny eny amin'ny anteny mera-pirenena ny volavolan-kevitra ny vohitra ary hojerena ny fomba fijeriny solombavam-bahoaka. Aorian'izay vao hojerena ny toy ny fitakiana. Nozana ny Frantsa tahaka ny Madagasikara ireo nosy Éparses manodidina nanomboka ny taona 1970. Mbola nogiazan'ny Frantsa hatrany nefa ireo nosy ireo raha tokana navery ny fahaleovantena ny Madagasikara ny taona 1970 hoy ny ministera ny Rarambahiny. Ny CC sy taorian'izany ny fitakian'ny Madagasikara ny famerenana ireo nosy ireo. Ny taona 1770 ohatra efa nentina teo amin'ny fionan'ny vondrona Afrikanina io raha nosy Éparses io. Rehefa nahazo fanohana ny firenena maro nandresy tao anatin'ny ady hevitra nandritry ny fihaonan'ny tampony ny firenena mikambana Madagasikara ny taona 770. Nodidiny ny firenena mikambana fa tokony mifanaraka amin'ny Madagasikara i Frantsa amin'ny famerenana ireo nosy ireo. Professeur Ranjeva Raymond no nitondra ny raharaha tamin'izany fotoana izany teo anivon'ny Assemblée Générale Nations Unies ary dia mahafaly any milaza fa nandresy Madagasikara tamin'izany débat goavana be izany ho an'izay nahalala azy tamin'izany ary koa dia be dia be ny firenena nanampy antsika dia nandresy itsika nahazo ny victoire antsika tamin'ny 1979 fa manao négociation amintsika ila Fransa amerina an'ireo tany ireo. Zay zany ny tantara raha ny historikany. Inona ary ny zava-misy juridiquement dia namoaka résolution ny Nations Unies
tamin'ny 1979 io any dia no amafisina tamin'ny 1980 tamin'ny assemblée générale 1980 Nations Unies dia namoaka résolution izy ary tany amin'ny site-ny Nations Unies zany ary dia nilaza hoe tsy maintsy manao négociation amintsika ny frantsay mba hamerenana an'ireo île ireo. Tsy nisy toena nefa ny fitakiana ny famerenana ireo nosy ireo na andritra ny fitondrana ny fandimby hoy Atala Beatrice raha tsy ny taona 2024 zao. Afaka mitory amin'ny fitsarana iraisam-pirenena Madagasikara raha toa ka tsy misy fivoarana ny fifampiresahana eo amin'ny firenena rotonta hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Efa mandeha kosa amin'izao ny fifampiresahana eo amin'ny firenena rotonta nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy fefanilaza ny fahavononany anangana ny komisiona manokana andrinika io raharaha io ny maseho ny Frantsa eto Madagasikara. Depuis les 1960 sika zany rehefa nasitaka amintsika arbitrairement détaché amintsika arbitrairement reo tany reo dia tsy nisy nanao ninina atsika efa manao an'le raha ara-diplomatique atsika ny filoham-pirenena malagasy koa efa nametraka an'izay ataoko hoe resaka ara-diplomatique zay dia efa mitondra an'izay nasainy Nations Unies manaraka ny procédure atsika dia manaraka procédure atsika zao rehefa tsy tanteraka zay procédure zay dia misy ny recours azo hitondrana azy dia ny cour internationale de justice. Mila tao ampitoniana sy ao anatin'ny fahamalinana ny fifampirarana momba ny raharaha no separs hoy hatrany Atala Beatrice. No mafisy ny filoham-pirenena eradona mampianina fa efa ny Madagasikara ny nosepars raha nitapaka nandritry ny fiaonana tampony ny firenena mikambana ny taona 7 sy 700 ka tsy tokony anamarteny eo masony izao tontolo izao intsony isika. Manoloana ireo vondrona manao fanambarana fitakiana ny amerenany Madagasikara ireo noseparsa ireo nilaza ny filoham-pirenena fa fitiavan-tanindrazana mitondra fampandrosoana no ilain'ny vahoaka fa tsy fanindraindrana ambava fotsiny ihany. Tsy maintsy nilaina foana zany les négociations eto dia ny gouvernement frantsay no antsoiny hanao an'ilay izy 1979 no nisy zavatra mbola zao aniko vina no nisy zany raha ny gouvernement frantsay ary tsy nisy zany tamin'ny gouvernement frantsay vina nanao réactiontsika malagasy tamin'io hoe ndao atao le izy filoham-pirenena maro fatimpotao gouvernement maro fatimpotao reo olona miteny amin'izao fotoana zao reo tsy olona hoe 10 taona na 20 taona ka tsy nalalan'izany fa efa niaina tamin'izao fotoana zany inona nataon'ireo olona zay miteny amin'izao fotoana zao reo. Nanambarany filoha erajona mampianina fa maro amin'izy ireo no efa mpitondra firenena taoriana taona 7 sy 700 saingy tsy nisy ny andraikitra noraisiny nandritry ny fotoana ny tantanany. Fa lalakoatra tsy misy za tsy anymetsiny za tsy ilaza hoe efa ny antony tsy nanovany an'izany fa ny fantatro dia zao rajonaly mampianina no voalohany tamin'ny heritaona ny fampiresaka tamin'ny filoham-pirenena frantsay François Hollande ary ny teny taminy fa tsy maintsy derentsika ny atsika eo ambony latabatra boribory ny resaka ilzepars. Tsy tokony teraka fioronon-tsaina amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ny fanambarana nataony masovon'ny Frantsa izay manitrikitrika fa ny Frantsa ireo noseparsa ireo hoy ny fanambaran'ny filoham-pirenena Trandy efa mazava ny fifampiresahana eo amin'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay faratampony amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra hoy izy. Ny olona afaka miteny hoe géoteneny ary nateka tamina teo za tsy ambassadeur miresaka tamina filoham-pirenena zay voafidy ary iny no tenan'le firenena faratampony rehefa fampiresaka ary efa fanaraka zay fametraka komisiona hijery sy andinika an'izany raha miteny ny olona ty ambany za any ambony fampiresaka ka eno koa ty afaka miteny tsika zao efa afaka miteny nareo efa afaka miteny reny olo reny miteny hoe anay io fa mifilazana hoe anay ve io na vanle olana ve firenena mikambana efa tamin'ny 1979 nametraka an'io laza hoe anareo io saso dia mba nataotrika io tsy kara ny anina fotsiny le hoe efa nay hoe dia ampy zany zay tsika efa miasa zao ozy ale raha manasosokevitra ianao manasosokevitra nareo eto anampiko le diplomasia zay efa tonga amin'izao fotoana zao.
nanamafeny koa ny filoam-pirenena androany fa mbola tsy nisy mihitsy ny fampiarana ny fiaraha-mitantana ireo nosy eparsa miaraka amin'ny frantsa efa mandeha ary mitohatra any ny fifanarahana mangina eo amin'ny firenena rotonta hoy ny filoam-pirenena nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety androany maraina